Fahitako anazy ohatrany hoe misy ihany fa sadasada, misy ihany fa sadasada, tsy arakaraky ny resetany maro azy. Io manao ny sadasada zay Satria indraindray misy olo tsy mahazo miteny, ravo miteny dia amoronana dossier. Indraindray tany hevitra zany ny sasany dia menasena zany manao menasan-kolaka zany tsy fantatro hoe izy tena manao menasan-kolaka aminazy ty. Misy namana zao mikirakira le hoe resaka harena kibony tany zao amin'ny fo madio no ampanovana an'le formation ho an'ny le mpandraraha rehetra ny mikasika ny harena kibony tany dia lasa misamborona io olo nefa olo mba manao maha izy azy professeur spécialiste amin'ny resaka harena kibony tany. Tsy haiko na manitikitiky ny intérêt sasany angamba izy io na tsy haiko dia nisamborona dia nandalo tribunal, nanao ny asa nanao tsy ny tribunal dia isorana amin'ny tribunal hoe voilà. Misy ny olona mantsy heviny manokana amin'ny zava-pitangana zao. Amin'ny manokana misy ny olona tia hamoaka ny heviny manokana amin'ny fitangana situation misy amin'ny filokomana tianao hoe zany hoe fanapatsaina sy ny hoe fanaovana Non, raha ohatra ka fanehoan-kevitra tokony halala ho an'ny rehetra zany fanehoan-kevitra. Tsy misy tokony hosakatsakanana zany fa ny miteny zavatra tsy marina kosa aloha marina ny amin'ny fitondrana raha ohatra ka manambotra an'izay olona zay miteniteny foana tsy manaja an'le maharay aman-dreny satria le sotoavinantsika malagasy le fanajana olon-dehibe fanajana ray aman-dreny ka na dia tsy mitovy hevitra aminao le olona ne mba hajainao satria izy no ray aman-dreny izy président de la république ray aman-dreny izy zay tokony apetraka amin'ny place maharay aman-dreny azy zay izy fa tsy tenenteneny hoe fa kosa raha misy kosa zavatra tsy mety ka hitanao hoe azonao tenenina le izy dia tenenina fa misy pirofo fa tsy hoe miteniteny fahatany koa zany fahitako an'le izy. inona ny afa-tsy momana manokana hoe tianao Non, ino hafatra fa dia tokony samy hanaja ny lalàna misy lalàna velona eto amin'ity tany sy ny fanjakana ty zany tokony mba hanaja an'izay. Ary faharoa zany tokony hajaina koa le vahoaka zay mifidy anao, apetraho amin'ny vahoaka zany ny anjaran'ny vahoaka, omeo azy ny anjarany. Vahoaka anie tsy mitady zavatra berata fa lafa sécurité n'le olo tsirairay zany milamina, misakafo tsara izy, mitsabo tsara izy, tsy kitikitika anao reo vahoaka reo. Lafa zay zavatra telo zay zany ohatra prioritaire amin'ny fiainany, matory tsara izy amin'ny sécurité, mihinana tsara izy, voky, mitsabo tsara izy any amin'ny tsy tokony handoa vola. Misy sarangan'olona ane eto amin'ity tany ity tokony tsy handoa vola na laha ny harena eto ankibony tany eto zany eto Madagasikara mijerena misy sarangan'olo tsy tokony handoa vola zany any amin'ny tany. Ohatra ny any andafy io manana sécurité sociale tokony hanana sécurité sociale zany olona zany nefa raha vao tsy manana 100 000 francs anao miditra amin'ny urgence dia maty eo anao. Tsy manana 100 000 francs urgence dia maty eo anao. Mampalahelo anie zany nefa lafa misy zavatra organisena zany mikasika an'izay santé zay maro le olo tsy tokony hividy fanafody eto na mamonjy dokotera tsy tokony handoa vola. Zany zavatra zany tokony azo apetraka eto Madagasikara vita zany raha ohatra ka apetraka raha ohatra ka tena vonona zany le mpitondra manaraka eo hanao zavatra vita zany zay fahitako anazy.